zay mpiasa zany a dia mahatsiaro atao hoe fandirifirina ihany amin'izao tsy fiasan'ny inspecteur du travail zao satria raha ny teo aloha ary a misy ny tsy faharahany inspection de travail an'ilay fanaraha-maso dia maika moa fa amin'izao fotoana tsy fiasana zao zany a dia vao maika amin'ny tompony tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpampiasa dia tokony mba hijery ihany zany a ny tompony andraikitra amin'ny zavatra ohatran'izao satria tena vao maika tena mitombo avy roa eno teo aloha zany a ilay tsy fanarahan-dalàna zany amin'izao fotoana izao dia izay zao a raha tonga eto a manontany andrarahan'ny mpiasa zay izy moa ny anisan'ny voakasika ao anatin'ilay izy délégat personnel izy a zay angatahan'ny orinasa oroahana dia noho izao tsy fiasan'ny inspection de travail zao zany a dia lasa ohatrany hoe mirenireny fotsiny ilay mpiasa zany amin'izao fotoana izao dia izay zavatra izay zany a anairana ny tompony andraikitra mba hijerevana ainganadingana sy amahana ny olana ohatr'izao ny voaroaka moa zany betsaka tsy tamboisaina ny voaroaka raha hoe fandroahana tsotra sy amin'ny licencement abusif zany fa hoe voaroaka hoe izy moa zany voakasika ao aminay syndicat fisema hoe anisan'ny nangatahan'ny mpampiasa oroahana izy a amin'ny antony a tsy ara-dalàna zany sy tsy mitombona dia izay ny andrasana ny avy aty amin'ny inspection de travail ary tokony ampionana ny rototo izay zavatra izay kanefa ny hatramin'izao mbola tsy voanto izay noho ny fitokonan'ny inspection de travail efa nandritry ny roa volana teo zay ito-piasa ito zany no tsy niasa satria suspendu zany mazava ho azy hoe suspendu dia izay roa volana izay a raha ny tena ny lalàna zany a efa voantsy moa zay zany tamin'ny 19 mars teo zay ny voantsy taty kanefa ny grève ny inspection de travail dia zao mbola miandro zao zany hoe roviana ary zareo ny asa tratrany anisan'le victime le orinasa Somaco e za io zany a délégué personnel pernasy ary secrétaire général ny fisema amin'ny orinasa Somaco misy zany problème interne anay to anatin'ny Somaco nefa zavatra naga tsy mampalahelo zany a dia nangano manao fangatana fandroana aty amin'ny inspection de travail zany a ny mpampiasa anay motif hoentiny amin'izany dia raha zay fa manana olana raha teo karena ny orinasa ka amboatery tsy maintsy anala-piasa zany zareo amin'izao fotoana zao nefa zany ny orinasa Somaco dia manao investissement amina milliard ary mbola mampiasa temporaire amanjato zay mitity avy hatrany fa tsy dia manana olana raha teo karena loatra angamba ny orinasa noho zao hoe olana misy atao amin'ny inspection de travail zany a ka mantonga andreo zany dia izay indrindra zany a no zay misy fiantraika lehibe aty aminay satria raha salamiko zany zao a efa ndorovolana zao tsy miasa fa dia toe mandeha lefite satria suspendu-ndrareo zany a mara-pivoaka dia so efa délégué de travail nefa no le grève ataon'ny inspecteur de travail zany a dia lasa misy fiantraika lehibe aty aminay zany le izy ka mankataka fitonapatakana zay mba hoe jery akaiky le olana reto inspecteur io satria raha ohatran'izao zany a dia efa hita ihany zany le tsy fanarahan-talàna ataon'ny mpampiasa nefa no le olana zay misy a eo amin'ny inspecteur de travail ka mahatonga an'ireo grève zany a dia lasa misy fiantraika lehibe aty amin'ilay mpiasa zany le problème ka izy zany angatahana ny tompon'ny mpanjakana zany mba hijery akaiky le olana mitady amin'ilay mpiasa sy reto mpanara-maso miasa reto satria dia tena be loatra zany tsy fanarahan-talàna ataon'ny mpampiasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mikasika ny mpiasa malagasy ka mijaly ny mpiasa malagasy